Mandritra ty volana jolay ity ny eglizy maneran-tany dia mivavaka manokana ho an'ny asa pastoraly eny anivon'ny Marary mba ho famantarana hita maso lehibe kokoa ho an'ny olona rehetra ahitany fangorahana sy fanantenanany ny sakramenta ny fanosorana ny marary ary azo hery avy amin'ny tompo ireo marary mandray izany sy ireo manotrina azy. Ankoatra ireo fikolokoloana rehetra atao amin'ny marary dia misy tokoa ny sakramenta manokana fanomeny eglizy ny zanany dia ny fanosorana ny marary izany. Ampatsahivon'ny Papa François fa tsy natao ho an'ny marary ambavahoana ihany ny fanosorana ny marary, tsy hoe ho faty mandrakariva rehefa avy mandray ny sakramenta fanosorana ny marary, tsy sakramenta ho an'ny fahafatesana izy fa sakramenta mamelona ny fanantenana. Natao hanenika ny fiainantsika zanak'Andriamanitra manontolo ny herin'ny sakramenta izay famantarana hita maso mampahazo antsika fahasoavana tsy hita maso. Tokony ho ararotina ny fisian'io sakramenta io satria manambara ny fangoran'Andriamanitra antsika olombelona marefo sy atsapahany marary ny fanantenana ao amin'Andriamanitra. Ao amin'Andriamanitra nahary sy miay antsika no tena atsapahantsika zavaboary ny tena fitiavana izay mihoatra ny heverintsika ho fitiavana izay voafetra ihany eo anivo ny tontolo ny zavaboary. Ny menaka masina ahositra amin'ny marary dia mahakasika ny vatana mihitsy, reny vatana ary mampahazo hery mahagaga ho an'ny fanahy sy ny vatana. Ny sakramenta tokoa dia manala ny vezatry ny fahotana, manadio sy manamaivana ny fanahy ary manome hery ny vatana izay marary noho ny korontana teraky ny fahotana sy ny vezatry ny taona. Anisan'ny sakramenta manasitrana sy mikolokolo ny fanosorana ny marary ary tsy ny marary ihany no mahazo hery avy amin'io sakramenta io fa ny olona manodidina mitsabo sy mikarakara ny marary ihany koa. Ny tsy fahasalamana tokoa dia mety mampitodika antsika bebe kokoa amin'Andriamanitra, mety manampy antsika hidera sy hanaja ity sy hanompo azy bebe kokoa. Mifameno ny sakramentan'ny marary sy ny sakramentan'ny fampihavanana ary ny vahatsy masina entina ho an'ny marary. Entana isika azoto hanampy ny marary ara-potoana mba tsy ho very anjara amin'ny fanomezana masina rehetra, tsy ho variana amin'ny fitsaboana sy ny fikarakarana ary ny fivezivezena isan-karazany ka hanadino ny lalam-pahasoavana nentin'i Jesoa izay nity manokana ny marary nangoraka azy ireo sy nanasitrana azy. Entana ary sika marary na manana tsy salama azoto ifandray amin'ny mpirehitra akaiky antsika eny anivon'ny paroasy na ny hopitaly mba hiasa bebe kokoa amintsika ankehitriny ny asan'ny sakramenta ny fanosorana ny marary.